Ya, voalohany dia saratra atsika manome dera sy voninahitra ho an'ny tompo ilay nahary tokana, ilay nahary ny tany aman-danitra nampidadasika ny ranomasina, ary koa nanome fahasalamana atsika ary nanome tombonandro antsika androany tiky. Eto dia manesitra fiarabana koa ho an'ny vahoaka ambany lanitra malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy Madagasikara. Tsongoko manokana ny vahoaka ny Toliara. Faly miarahaba anareo, nihinakinaky ny tompo-janaharany, ny hatsarana, fandriam-pahalemana, fitiavana, famelan-keloka sy indrafo ho amintsika isam-batan'olo tsirairay avy. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh jamia. Anao tatitra kely fotsiny zaho mahakasika an'le fanambarana nataontsika omaly iny. Ny antsika manko zany teneny iny hoe ny antsika tonga de action antsika zao satria zay ny antondia niverenantsika an-tanindrazana tiky. Hanarina ny tsy mety, hanadio ny maloto ary hametraka rafitra koa izay rafitra hiarahana amin'ny fitondrana ankehitriny izay tarihiny PRM, Mikael sy ireo efadahy efatra amin'ny rahalahy miarady aminy sy ny membre de gouvernementa izay mijoro eto. Fisaorana mitafotafo aloha no ateriko amin'ny ao anivon'ny commune urbaine Toliara satria rehefa natao iny projet iny zavatra fanangetahentana iny reo efa ela ary izy niteneny omaly iny hoe manomboka androany le 7 janvier 2026 efa manomboka ny asa. Atako angamba fa hitatsika vahoaka Toliara efa manomboka miala tsikelikely ireny fako mivangongo manerana ny ville-ny Toliara reny ary efa misy koa ny fokotany. Efa maro ny fokotany diranjareo nanomboka 6h30 du matin ary tsy hijano eo hatramin'ny 16h hariva, ny amin'ny 4 hariva zany. Ka mampatsiahy antsika raha verimberiko indray hoe tsy ho vitan'ny commune Samirery io, tsy ho vitan'ny maire intérim Lilamara Samirery io sy ny ekipan'ny commune fa ho antsika raha hatao ho hanasoavantsika ary indrindrindra fa fitezanantsika mba hananzavatsoa ary raha mahalala fa isika zavatra tia raha soa tsika Toliara eto eo. Ka efa any ireo camion reo fa miditra anelakelan-tany any, anelakelan'ny tokantrano any, anelakelan'ny fokotany any, ka mba miangavy antsika président fokotany zay andalovan'ny reny camion reny mba hampatsiahy koa reo havatsika ary indrindrindra tsika tompo-tanà any mba hanaitsy ary hamoaka ny fakotsika hanatitra azy amin'ireny camion reny satria le camion madiniky zao miditra anatin'ny fokotany any, le camion vaventy reo mijano amin'ny arabe atiky ka mba hevite tsika hanariatsika fako amin'ireny place fanariana fako indrindrindra fa le place tsy fanariana fako mba hanao soroka miara-milanja tsika tomboka miara-mamindra hitatitra an'ireny fako reny amin'ireny camion reny satria ny faritana ho fokotany dimy isanandro no hatao amin'ireny calendrier reny fa tsy maintsy mbo publiena endriky moa le fanambarana avy amin'ny commune sy ny calendrier izay hanova ny reny fakanany fako reny. Dia eto koa ho mitottra fisaorana any préfet Toliara izay manampy be any commune urbaine Toliara ary misaotra koa ny région izay tsy vita nanampy ara-teknika fa nanampy ara-materiel koa isaorana nareo. Isaorana koa ireo tsy niraviravitana ny opérateur économique eto Toliara izay efa nanao. Fa mampatsiahy avao ho hainareo zay mbo matory so hainareo zay mbola miroiroisaina mamiangavy anareo manao fiangavia zahay toy androany io ary tsy hanao intervozo anareo fa mila ny finiavanareo, mila ny fanetretenanareo, mila ny fiarahamientana amin'ity fanatsarana ty tanàna Toliara tiky. Ka mba hitondra koa ny anjara birikinareo nareo. Maro nareo milliardaire amin'ny Toliara toy etoa. Maro nareo entrepreneur Toliara etoa. Maro nareo orinasa maro samby hafa. Ireo indrindrindra koa nareo Telma, Orange, Airtel.
efa maro zay antotaratasy na lefa ny kominana aminareo fa mbola mitavozovozo hatry zao ary mbo tsy heninay ny valiny ka mba mila anareo ny vahoaka Toliara, mila anareo rehetra, mila antsika rehetra ny commune urbaine Toliara. Marina fa tsy salama maire titulaire Rabe Hadjaza ary mangataka amin'ny tombo-janahary tsika mba hazo fahasalamana izy ary mba halakilaky ny hodiana eto an-tanàna fa na dia izany misy koa ny maire intérim adjoint premier adjoint Eli Lamara izay tompon'andraikitra feno koa tsy salasalana ary eto fa mitenan'izay tompon'andraikitra ao amin'ny commune urbaine Toliara zay izahay nanao recoupement depuis lundi jusqu'androany tiky maro toroa ao maro halatra ao maro gaboraraka maro kolikoly ao anatin'ny commune urbaine Toliara ka mampitandrina dia mampitandrina anareo zahay vahoaka nifidy anareo zahay vahoaka nanome fitokisana anareo ary zahay vahoaka nahavy anareo amin'ny place nareo ho anareo amin'ny administrateur civil ho anareo amin'ny lavorie raisony andraikitra anareo heninay aby reo quittance mandehandeha amboara amin'ny imprimerie locale eto heninay aby reo haba amboara amin'ny atao photocopie eto heninay reo vola tsy avy amin'ny kitapom-bola mpanjakana ao amin'ny anatin'ny kitapon'ny trésor Toliara reo sy miditra ao amin'ny commune io ianareo zay responsable mpitatam-bola ao amin'ny commune io koa mampitandrina zahay satria zahay koa vahoaka ary manafahifana koa ny vahoaka hanao fitsirihana ary hanao fanadihadihana hoe ino mahatonga ny mpiasan'ny commune tsy mahazo karama ino ny mahatonga ny asan'ny commune tsy miodina ino ny mahatonga ny gaboraraka sy halatra anatin'ny commune io ao dikan'izay mba tsy tongavatsika am'izay zay fa nataonareo ajanony manomboka androany tiky ajanononareo satria ny fitokisa sy ny andraikitra ary ny adidy zay nomenanareo ny vahoaka ny mahay anareo ka mampitandrina zahay niza fa zahay koa afaka manao fitsirihana afaka mangataka zahay baka ambony any afaka mangataka zahay préfet maha citoyen malagasy anay indrindrindra fa citoyen Toliara dikan'izay mampitandrina zahay oka zay nilaitsika androany commune io miroly miodina amin'izay tokony ho izy ny mpiasan'ny commune mahazo karama ny kitapom-bola mpanjakana ny fidiram-bolan'ny commune mandeha tsara satria raha nataonao recoupement na ny haba ny sekamasy bazary be na ny haba ny bazary sans fils bazary se Tanarena efa mahavoaloha ny karamany mpiasan'ny commune tsy tenao reo orinasa reo magasin sy ny sisa sy ny hetra izay miditra amin'ny commune tsongoko manokana koa io jardin de la mer eo maro ianareo raha lahy ray aman-dreny anatin'ny manao kolikoly amin'io resaka jardin de la mer eo mba areninareo manomboka androany fa zahay tsy kipimaso aminareo rehefa tonga zay zavatra zay ka mba hialana am'izay zavatra zay ajanononareo manomboka androany sy ny commune ihany fa maire titulaire Rabe Hadjaza no afa baraka raha misy zavatra tsy miodina io nomena andraikitra maire lefitra Eli Lamara par intérim io tombo henatra ary mibaby ny zavatra rehetra ataonareo raha misy ny zavatra tsy milamina ka hiary hisorohana am'izay zavatra zay oka rery havako oka zay longo ampy zay nataonareo zay fa nahavita nareo vilana hazo moto na hazo ino ampy zay fa tsy liranay ary tsy hotangirifinety fa nandeha iny anjaran'ny commune koa iny anjaran'ny préfet anjarany zay tompon'andraikitra rehetra anjarany au niveau ny bianco fa manomboka androany tika ajanonontsika io ajanonontsika satria asa vaovao projet vaovao no nientina hanatsarana ty tanàna tiky dikan'izay misy diatanany vahoaka malagasy ao tsy ataonay hoe zahay avao hoe projet io nanovinay miaraka amin'ny raha lahitsika anatsika da Yakofali fa izy io nataon'ny vahoaka malagasy nataon'ny vahoaka ny Toliara tsy ankanavaky rehefa iha monina Toliara eto na karany iha na vazaha iha na iha na pilaravinahy iha Toliara wa iha ary anak Toliara iha lafa monina eto Toliara dikan'izay tsisy ankanavaky
avy amin'ny vahoaka ny Toliara eo, dikan'izay mila mifanaja atsika, mila manatanteraky miaraky tsika, mila mananga ary mampitsanga ty tanànatsika ty iarahamanana tiky. Apetrako eroy ny fa lohahena Rasamanoka. Manao tatitsy aho am'le vahoaka malagasy satria anisan'ny zavatra nandraindrainy ary nangatahany vahoaka Toliara ny fivohany io varavara zay mikatona efa enitao ao amin'ny ambadiky ny plaza hizoratsika amin'io porkely io. Eto aho dia manao tatitsy aminareo satria tsy nataony PRM rano raraka antany ty tarainareo vahoakantsika vahoaka Toliara, indrindrindra fa nareo Pikarama, ny Pakasary ao Morondriaky. Noentin'ny PRM Président Mikaely tamin'ny tompony andraikitsy ary anisany ary anatin'ny famanaony zay vahaolana zay reo hamohana an'io engany de engany. Nandray andraikitsy koa PAN Andriamatoa Siteny efa natao koa ny négociation amin'ny tompony andraikitsy sy ny zavatra rehetra, dikan'izay fa andalana io ary fa misy taratasy misy fandramesan-draikitsy koa avy amin'iny raha lahitsika, zanatsika, longotsika Alain Resampa, ministre ny jeunesse sport. Dikan'izay tsy hanonoandro aminareo aho fa mbola miandry taratasy avy amin'ny ministera atsika satria misy tompony andraikitsy io izay nomenan'io marché io avy amin'ny ministère ny sport. Tsy iza zany fa raha lahitsika avao koa Samsa, entreprise Samsa Andriamatoa Alain. Tsy vitan'izay zavatra zay fa nataony reo lehibe tsika reo, reo ray aman-drenitsika reo fa izaho vatatenako mihitsy koa nanantona ny maire Eli Lamara. Ifampiresaka ny fampitafatafa amin'io zavatra io. Ary koa aho tsy vitan'izay fa ny fampiresaka amin'ny PDG Alain Samsa nazavany amiko antsipirihany mahatonga an'io zavatra io nikatona hatrizay ka hatrizao. Ka tsy ny zavatra nisy dia famahana olana, filana vahaolana ary vonona koa Alain Samsa hamahany zay olana zay fa miandry an'izay taratasy zay tsika baka ministère ny sport de hamana an'io zavatra io fa ny détail sy teknika an'izay manko zany tsy afaka ho dradradradraiko eto satria teknika professionnel zay détail professionnel entre ny ministère sy ny mpahazo marché. Fa ny zavatra angatahinay fotsiny ministre ny sport raha lahy tanànao Toliara toy be eto lasa tavony eto mila ataonao fanadihadiha hoe ino mahatonga ny piscine olympique izay dradradradraina ary ny hitany poko, hita pirenena, hitany tany sy namandanitra fa nisy nasainy laza eo hoe raha ny vola efa amiko ao fa raha sy tanteraky io de zaho ananareo, zaho longonareo ro nihinany io vola io. Manahaka an'izay koa io gymnase antsinanany faritany io mbola anatin'izay zavatra zay. Manahaka an'izay koa io kianjany maître Kira io anatin'izay zavatra zay. Ka miangavy anao monsieur le ministre mba hataonao lohan-draharaha ary mba hataonao priorité ny fanadihadihan'io hoe nakaizy zany teti-bola mahakasika an'io tetikasa io satria mijaly vahoaka mafana henan'izao anteo aho henan'izao anaty aliko fe mbola ineripoty nareo teto koa ta Toliara eto ary hainareo ty degré Toliara eto mafana tanà toy. Ka mino sy matoky aho fa zavatra fanandraindray fa ela ny fanovana ny ty Toliara tika ary fanavaozana izay le filamatra androany tika hoe fanavaozana dikan'izay tsy tokony iray hatao andrasoandraso ny fanadihadihan'io. Nisy tompony andraikitsy io tamin'ny fotoan'androny misy ministre ny jeunesse sport ao nanao aveu mihitsiny amin'ny aina mandrery amin'ny Facebook sy ny zavatra rehetra fa efa ampelatana ny budget an'io. Dikan'izay avoahonareo ny fanadihadihana. Eto aho koa de mametraka sy hentra ho anareo indrindrindra fa isika influenceur anatin'ny Facebook ty. Io fanisoha-potaka ataonareo an'ny ministra ny fanirisoa io, ministra ny fitsarana io. Ajanononareo manomboka androany. Atako angamba fa nanomboka tam'izay ka hatrizao mbola ministra fanirisoa ihiany, ministra ny fitsarana ray ary tokana nahavita io zavatra vitany androany io. Nametraka hoe ny lalana dia ambony olombelona rehetra fa tsy misy lalana ambany olombelona izany.
ka avy amiko Andriamatoa PDG Andry Biahary. Déjà félicitations Madame Ministre Fanirsoa, ary vraiment bravo bravo satria mbola tsy nisy teto amin'ny tany sy ny firenena Madagasikara ty eto io zavatra ataonao io fanarahan-dalàna io ary io zavatra ataonao miady amin'ny kolikoly ary manafoana ny hoe manankarena aho manamboninahy aho ka tsy ambany lalàna makasitraka ary n'abandonne jamais Madame Ministre Fanirsoa. Tiens bien le navire tano zay nanaranao ary tanteraho izay vina sy finiavana ary fahatsarana mba hanatsara ny fitsarana iray Madagasikara mba hitokisan'olo antsika indrindrina fa nivoaka malagasy nandritry zay ka hatrizao tsy nana fitokisa amin'ny fitsarana manomboka amizao dia manomboka mahatoky a 80% ny vahoaka malagasy fa tena misy tokoa ny fitsarana ary tsy miankin-doha amin'ny politika ary tsy voabaikin'olona ny fitsarana ka hoy aho Madame Ministre Fanirsoa tohizo ary vonina zahay hanampy ary vonina koa zahay hiady ho an'ireo zay mpanosipotaka anao ho an'ireo izay manakasakana ho an'ireo zay mandratiraty anao anatin'ny tambazotra serasera tia na ny manjery zany ireo miteny rehetra reo anisan'olona tapasotro ireo miteny rehetra reo anisan'olona soavaly beongotra ireo miteny rehetra reo anisan'olona nanao ady na tsy niady ara nieritreritra fahazahoan-tseza ka rehefa tsy nahazo seza dia ino nataony mikonainay io fa caravane passe toujours, les chiens boivent. Dikazay avelao hiakiaky ny hiakiaka fa tohizo ny asanao Madame Fanirsoa, tohizo ny andraikitranao ary aza sina kilabao. Na ny tenako zao, zaho PDG Andry Biahary raha misy zavatra tsy mety atao koa sazio amizay tokony hisy ahy aho. Dikan'izay, matoa amin'izay vatako zay, ny olona rehetra koa toy ny zay, nizanizy izy ambany lalàna ny olona rehetra. Tsy sasiana intervention à gauche à droite, tsy sasiana zavatra ina zany fa rehefa marina dia tsy marina. Ka eto aho mitolika aminareo rahalahy pakasary ao Morondriaka ao fa natao ny dingana rehetra nanao reo ray aman-drenitsika reo PRM, PAN, ministre, nanao koa maire ary mino sy matoka fa nanao koa préfet, nanao région ino moa dingana zay nataonay nandroany fa presaka amin'ny PDG Alain Samsiny dikan'izay hivoha io hiasa io ary efa misy dinika any mandrakivitany zay taratasy zay mandrakivitany zay fanarahan-dalàna zay mety hatao ny famorinanareo hananga association nareo raha misy olo tahitsidika ny ranomasina io ka hakasary dia afaka vohana kely io hivoahanareo any fa nitandrona dia nivohany vavahady be io hivohany io lala goudron mba hitahatsika io torapasika zay vita nataon'ny piky ao ambadika ao ary isaoranany piky zay zavatra zay fa tsy maintsy hivoha io fa ny zavatra tokony hahenditsy antsika dia ny accompagnement mesure d'accompagnement tsy ho vitan'ny mpiasan'ny commune rery io tsy ho vitan'ny samsa rery io ary tsy ho vitan'ny police communale rery io fa samy mandray andraikitsy atsika satria tsika zay misy toetra atsika toliara zay tsy mahamena sy ty miteny azy misy toetra atsika toliara dikan'izay sody hanovan'olo besoin ao efa nifampiresaky zahay mirahalahy Dayakofalia fa nifampiresaky zahay miaraka amin'ny rimera efa nifampiresaky zahay sy PDG Samsa Alain Samsa fa tsy maintsy hanao zay azonay atao izahay hanamboatra dosy mba hiandroan'olo avy anatin'ny ranomasina any mba midio izy alohan'ny mody hanamboatra WC public satria tsy ho 10,000 tsy ho 10,000 ihany ny olona hitsidika an'io ranomasina io amizao hafanana sy hitsidika an'io ranomasina io fa ho anarivony dikan'izay tsy maintsy zavatra goavana be ary projet tena mila atao hentina ary atao manaraka zay fonotra no zavatra hatao ao tsy maintsy asina caméra de surveillance ao mba hanaraha maso sy no hanararaotsy koa ny mpanendaky hanararaotsy ireo mpanao maloto tsy maintsy asina jiro io donc tsy mora zay zavatsy zay fa ny essentiel aloha fa hivoha io porkelitsika io fa afaky hitsangatsangatsika vahoaka malagasy vahoaka ny toliara fa afaky
maka sary any koa ny mpitsidika dikan'izay samby tompona andraikitsika hiamby hiaro ny fahadiovana hiaro ary fampiamby amin'ny sécurité indrindrandrindra satria hivoahala manandro eo ka dikan'izay mila samby tompona andraikitsika rehetra ka tsy ho lava resaka aho fa samiatsika vonona satria efa mandeha amaray koa zao misy fokotany enina koa zay ihany handalovan'ireny camion reny ny objectif zany fakotsika io fa tsy ho avy amin'ireny place point bac d'ordure reny satria mbola anatin'ny fidinihana koa ary anatin'ny fijerena vahaolana mahakasika an'ireo materieliny commune zay simba reo ireo ray aman-drenitsika reo ny prenombinantoka koa ny opérateur koa indrindrindra ny commune dikan'izay tsy ho vita androanandroany io ka mba hievitena hitateratsika an'ireo fakotsika reo sady tsy fa tsy vozakitsika hilanja gony hilanja sobiky hanary fako andalavato any dika fanamorana iaby zany fa le toetsainatsika mihitsiny koa ro mila ovaina manomboka androany mila ovaina hoy zaho fa mbola haboakina eto ny fanambarana avy ao anivon'ny commune urbaine Toliara haboakina eto koa ny fanambarana hentsa avy aminay koa satria vola mankarena no mivoaka amin'ireo opérateur économique opérateur rehetra sy ny zanakareo manahaka anay a Toliara etoa manampy ny commune io ka dikan'izay ho hentitsy zahay mila hentitsy koa nareo mila mifanaramaso nareo ary mila mifanaja atsika le toetsaina mila ovaina haiko fa tsika io samy te hanao iaby fa mila zay fanahira zay ka androany toitsika fa tsy hoe sanatsy ny resaky fanadiany lela hoe biby tsy misy lohany fa misy lohantsika satria fa misy an'ny PRM miezaka amin'izany fanavaozana zany fa misy lohantsika satria manana pany miezaka amin'izany fanavoazana zany fa misy lohantsika matoa fa mandramby andraikitsay iaby dikan'izay tsisy ambony tsisy ambany fa mitovitsika iaby io de mila nareo mila antsika mila ny vahoaka ny Toliara hanatsara ny Toliara atsika ty makasitraka atsika tsy ho lava resaka aho anao tatseto koa zay rehefa misy résultat hafa manoka fa maro ny andrasan'ny vahoaka ny Toliara amitsika dikan'izay halefatsika eto fa androany ty aloha hanisak'andro tsika ao manomboka androany fa tsy maintsy hivoa io varavara io zay le tokony omeny PRM zay le tokony omeny PAN zay le tokony omeny ministre zay le tokony omeny commune omeny préfet nomeny PDG Alain Samsa ary isaorana ny zareo zay koa toky hoentinay aminareo hainareo zay fa tsy mivadika amin'ny tena taonay ary tsy manao andrasandraso fa tonga de asa avetsany makasitraka makatelina ho an'ny Toliara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh manao velomantsika kelikely